eo amin'ny fanokevitra politika indray kosa antony mahatonga ny tsy famarina toerany raharam-pirenena ankehitriny ny nametrahana ny androm-panjakana samihafa eto amin'ny firenena hoy ny dokotera Randriamiarsoa Joseph isan'ny namafisina izy ireo hatrany moa ny tokony anovana ny lalam-panorenana misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Misafotofoto ny fiainam-pirenena indrindra ao anatin'ny fanendrena amin'ny Prime Ministre araka ny fijery ministra teo aloha Joseph Randriamiarsoa. Safotofoto izay heverin'ity dokotera ity fa vokatry ny fametrahana ny lalàna sy ny fanentana amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ny fomba nanatanterahantsika misy ny mikasika ny fametrahana ny androm-panjakana eto amin'ny firenena no tsy mety. Ny Assemblée nationale ary ny lalàna mamatra ny Assemblée nationale io dia miankina amin'ny fisian'ny antoko politika tena izy. Ny fanendrenan'ny Premier Ministre dia miankina amin'ny fisian'ny antoko politika sy ny majorité parlementaire misy. Eto amintsika nefa fanosako izy ity tsy azo lazaina hoe misy antoko politika mahafeno fepetra ilaina amin'ny izany antoko politika izany sika. Miainga amin'izay nge ny tena olana misy amin'izao fotoana izao hoe tsy dia ny article 54 loatra fa ny fototra iorenany ny antoko politika eto amintsika tsy mazava amin'izao fotoana izao sika amin'ny Assemblée nationale amin'ny teny hoe antoko politika majorité miresaka sika hoe vondrona politika manana ny majorité sika tsy manana antoko politika digne de son nom. Io zany fototsiny olana io ary io nisandraha misy zavatra tokony atao refondation atao amin'ny firenena io resaka antoko politika io. Ankoatra io dia manamafy ny tokony hanovana ny lalam-pandrenana ny mpiaradia amin'ny professora Zavelbert. Izay ato mouvance zafy moa dia mbola tsy manaiky an'io satria tsy constitution mahasara ny firenena io constitution mbola petatoko io ka raha tisika ny tena hanana firenena mendrika hanana ny mpanjakana tena demokratika dia tsy maintsy hovany. Ngamba fotoana tokoa zao tokony hanovana ny eritreretana ny fanovana ny constitution io. Ny mahamaika dia ny alana amin'ny disadisa politika no laharam-pahamehana eto amin'ny firenena ary ny gouvernemanta sy ny Prime Ministre izay mipetraka dia heverin'ny Dr Joseph Randriamiarsoa fa tokony hametraka tanjona.